Miarabatsika rehetra ndray amin'ny agnaran'i Jesosy. Tonga soa agnatin'izao fandaharagna tsara be zao afahantsika maheno ny tenin'Andriamanitra, afahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra ny tompo eram-po eran-tsaina satria notahiny notantaniny tao anatin'ity volagna janoary ity afaka miona sy mitafatafa, indrindra ny afahako mizara fampianaragna ho anao ndray, fifaliana no afahako manao an'izany. Miarahabantsika rehetrarehetra agny ampitan-dranomasina zay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube. Miarahabantsika mihaino amin'ny radio, indrindra fa ny amin'ny TV Plus. Miarahabantsika teknisianina rehetra zay miara manatotosana zao fandaharana izao. Tenako Pasteur David Arakotonandrasana, dia misaotra an'Andriamanitra sady misaotra ny mpino rehetra atozona zay mahatoky tao anatin'ny fifadikanana zay natao ao anatin'ny fikatsahana ny herin'Andriamanitra. Mandritra ndraiky amin'ny 20 andro moa ny fotoana zay arahantsika ka anasana trano ianareo na agny an-tokantrano ianao naiza misy ianao ndao hiaraka hitady an'Andriamanitra, hivavaka ametraka nyty volagna janoary ity ampelatagnan'Andriamanitra, ametraka nyty taona 2021 ity ampelatagnan'Andriamanitra, ary mivavaka ihany koa ho atsika rehetrarehetra zay ao anatin'ny tsy fahasalamana, Andriamanitra ny anomenao fahasalamana. Magnentana ihany koa ny tenako atsika vahoaka malagasy, naiza misy ianao azadigny foana mba manao an'le kasibosy rehefa mivoaka ny trano. Tsy mavesatra tompoko izigny, tsy amfirikilao akory, nefa de tsy arovagna aniza, tsy fiaro polisy ny agnaran'igny, tsy fiarovagna fitondram-panjakana fa fiarovagna ny tenatsika ihany. Ka raha ivoaka ny trano ianao na mba de fanerasera man'olona, azadigno ny mametaka an'le arovava na le hoe kasibosy, satria ho fiarovagna ho anao ihany zany, ho tombotsoa ho anao ihany mba atonga anao tsotrasin'ny aretiny. Zay zavatra rehetrarehetra zay de anentanako atsika rehetrarehetra daholy, indrindra ny fagnarahanao ny fandaratsika. Manasa atsika rehetrarehetra vahoaka malagasy ho avy mba hivavaka atozona. Efa lahady moa tsika ao natao efatra be zao ny culte mba hialagna am'le hoe olona mitangorona marobe sy ny namany, de natao culte anankiefatra rehefa lahady adinray avy ka hatramin'ny 1 sasany, manomboka amin'ny 9 sasany maraina zany ny fivoriam-bavaka. De anjaranao zany misafidy ny fotoana zay mahampalalaka anao sy mampahafaka anao. Triny amin'ny 9 sasany zay zao matetika mirava amin'ny 7 sasany, 7 sasany amin'ny 8 sasany, 8 sasany amin'ny 7 sasany, 7 sasany amin'ny 10 sasany, amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 1 sasany. De rehefa lahady après-midi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Magnentana antsika rehetrarehetra, aroanao zay mba magniry mba ty fadianina, tongava mba hiaraka anovoery, tongava mba hiaraka andray fampianarana, andray fahalalana, satria isaky ny hariva andray zay fotoana anankiray zay misy fampianarana foana isanandro mandritry ny fotoana zay ifadianantsika haniny. Fa oza teo hoe azadigno ny manao kasibosy. Raha mavidy manao regny le gel regny, azalagna agnaty poketra, azalagna agnaty tomobile, azalagna magnaraka anao mihitsy mamividy regny gel regny. Misy izy regny kely agnaty boîte kely zay, misy maventy be, de regny mba alohan'ny fampiarabanao man'olona magnosotra an'igny eky alohanao, avy miaraba olona magnosotra an'igny ianao, ho fiarovagna atsika rehetra zany ho voninahitr'Andriamanitra. Zay no ela fa isy lesona fohy hozaraiko anao ndray androany hoe ekeo zay hitaritan'Andriamanitra ny fiainanao, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Vavaka atsika, raha eo amin'ny anaran'i Jesosy miantso anao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy mitalao, mitaraina, maniry mafy anao, ary mino fa eto ianao androany hiasa. Mivavaka tompo ho andreo zay any amin'ny tokantranony, nizaniza marary tompo am'izao fotoana minitra iresahako zao, andray fanasitranana lehibe avy aminao izy. Mivavaka dada malala mba ikasianao ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandarana izao. Tompo reo zay anatin'ny tebiteby ao anatin'ny olana, mivavaka ho azy mba andray fahagagana avy aminao izy. Naiza tompo misy olona mandre an'izao mesazy zao, manaraka an'izao fandarana zao, kasio ny fiainany. Aroka tompo androany ho isy olona ova fo, misy olona anatona ny Jesosy indray amin'ny alalan'ny lesona zay ho raisiny, ho resy lahatra hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany ny lesontsika androany ravagna hoe ekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Ao agnaty Baiboly ao raha mamaky ianao ny bokin'ny Luka 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 11, Luka 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 11, dia misy tantaran'ny Petera. Petera moa de fantatsika fa mpagnarato,
ary tegna managna traikefa amina fagnaratovana. Efa mba namaky sy nandinika baiboly dia i Petera ihany koa de patrona rato. Misy monko le hoe patrona omby, fa i Petera patrona rato. Zany hoe nampiasa rato amanjatonjatony mihitsy izy zany nefa tamin'ny fotoana zay namanginy Jesosy ny fiainan'io dia tsy nahazo ny zareo trondro na de anankiray aza. Zany hoe tegna maigna tanteraka ny tsena, tsy nandeha ny activité. Mitovy amin'ny antsika am'izao fotoana ianonao anazy zao, mety mikatso mihitsy ny asanao, mety agnatin'ny olana maro samihafa ianao, fa zao ny afatra omeko anao ekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manaiky an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao i-diriger zay rehetra momba anao rehetra, za milaza aminao fa tonga de agny am'le fond ny probleminao mihitsy no jerevany voalohany. Teto dia andeha hitory filazantsara Jesosy amin'ny Luka 5:1-11. Tegna amoron-dranomasina io toerana io. De rehefa nahita ny Petera izy de nengavy Jesosy mba ampidramanaro lakana anao mba hitoriko filazantsara. De ozy Petera alefaso fa tsy manino. Vao vita fotsiny nefa riavagna ny fitoriagna filazantsara zay nataon'i Jesosy. De tonga de tagny amin'ny problème ny Petera ny mason'i Jesosy no nandeha. Hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratinao fa ahazo trondro ianao. Namaly mo Petera tamin'izay fotoan'izay hoe efatra amin'ny alina nge zay ny teto hoe. Zany hoe te ilaza izy zany razavaina misimisy hoe managna expérience amin'io asako io nge zahay. Aiko ane io e. Nefa ozy izy Petera, no ny teninao de ho arotsako ny arato. Mety mihaino ana eto ianao zao, mety ohatrany hoe tsy ampoizinao zany hoe afaka manasitrana anao amin'ny alalan'izao télé zao Andriamanitra. Afaka mikasika amin'ny fiainanao amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao Jesosy Kristy. Inoy fotsiny zany teny zany de fa ampy andraisanao zavatra. Satria ny baiboly de milaza fa mahatoa ny teny zay alokon'ny vavan'ny mpanompony Andriamanitra. Ary ny tenin'ny mpanjaka ozy izy misy hery. Zao teny eninao zao tsy zavatra pokaty, tsy zavatra mitovy amina vaovao foeninao isanandro, fa misy herin'Andriamanitra, misy osotr'Andriamanitra, misy fahasoavan'Andriamanitra zay afaka amangy, zay afaka hikasika ny fiainanao. Ka manentana antsika rehetrarehetra mba atoky an'Andriamanitra anatona ny Jesosy misimisy kokoa. Tsarovy riavagna fa Andriamanitra no nagnamboatra anao. Jesosy Kristy no nanaiky ny fisinao eto ambony tany. Tsy misy zavatra hafa afaka mamonjy anao zany. Tsy misy olona afaka hitahy anao ankoatran'i Jesosy. Mila manatona an'le ray zanaka fanamasina ianao. Mila manatona ny Jesosy Kristy ary manaiky azy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao satria izy ihany malala ny hevitra heveragna anao. Indray tsika riavagna fitan'olo. Mandeha mitady mpanompo sampy atsika mba hagnamboatra vintagna ho. Fitan'olo atsika mandeha amin'ireny fisikidianana regny. Indray de ahitsitsika izy regny zany mandeha agny pasteur tsy mamosavy mandeha mitsabo tegna. Za milaza aminao fa ny minitra anao magnatona an'iregny fanompoan-tsampy regny de tezitra aminao Andriamanitra. Tsy faly aminao Andriamanitra ary miteraka fahaverezagna ho an'ny fanahinao zany. Mila fantatsika riavagna fa devoly angeka nozonon'Andriamanitra avy tagny an-danitra tagny. Nozonon'Andriamanitra Satana. Ka tsy possible ny olona voaozogna ka andeha hitsodrano. Tsy afaka izarana zay tsy anagnatsika atsika. Na de anao akory. Fa fitaka sy lainga no ataony devoly. Hoentiny mamitahana ny olona de marobe ny olona varina. Olona fa nozonon'Andriamanitra ve izy de andeha hitsodrano anao? Tsy possible. Ary ao koa ny sasany mandeha maka ody fitia hony. Devoly riavagna tsy mahay mitia zany. Andriamanitra irery ihany no fitiavana. Tsisy fitiavagna ny amin'ny devoly. Fa raha tsy manjary izy ameny anao avy agny io fa anao tsy toga saina. Ary devoly ny tsy avy raha tsy angalatra amono andringany. Mody miseho amin'ny endrika be dabengy amizao riavagna ny mpimasy mampiasa baiboly. So de anao very. Be dabe ny mpimasy mody mivavaka miantso Andriamanitra. Ny Andriamanitra nefa riavagna misy karazany. Hitamasonao izy mody miondrika hoe tompo ny tompo misy karazany maro. Ary zay mahatonga ny Jesosy ny teny tsy zay manao amiko hoe tompoko nohitry ny fanjakan'Andriamanitra. Hoentin'ny olona anaromagna raha indraindray ny fivavahana. Hoentin'ny olona hiafenagna matetiky ny fitazomagna baiboly. Ary mampalahelo fa lasa fitaovagna hoentin'ny devoly agnaratsiagna ne pasteur rehetra. Asainy misy olo magnano raha tsy manjary agny de ny agnarana pasteur ny voaspotaka. Asainy devoly manao zavatra fahafagna ny ambadika pare ndraiky zare secte sy ny sisa sy ny sisa. Za nefa mba te hiteny aminao
matory avagna misy ny fausse marque mba misy ihany ny vrai marque, raha misy ny faux pasteur mba misy ihany ny vrai pasteur. Hoetiko mba anare magnano sainao zay, aza manaiky hiara-dalagna amin'ny satana ianao, fa satana tsy manam-pitiava, satana tsy misy fitahina zany satria voaozogna ho izy. Nolo lefa nozonon'Andriamanitra ve nandeha angatanao tsodrano, tsy possible, fa miveregna amin'ny Jesosy, maneke an'Andriamanitra ianao. Efa atry ny ela ary petera no nagnarato, ary tegna marina efa nanagna traikefany am'zany izy. Nefa jereo fa tsy nahazo ninninona izy eo amin'ny bokin'ny Lioka 5:1. Maro amin'ny kristianina ohatran'izay, mandeha amin'ny sainy ary miandro vokatra fa tsy mahita. Ka za androany amin'ny alalan'izao fampianarana ataoko zao, tsy manaiky za androany raha tsy miova ny fiainanao. Tena ivavaka ho anao mba ho kasin'Andriamanitra io aktivité ataonao io. I fitadiavam-bolanao io mba handroso am'zay io, ampy zay le niaretanao fogna, tsy mety mandroso. Miona amin'ny herin'Andriamanitra ianao androany, mifantohy tsara fotsiny de noho ny lesona. Iona amin'ny osotr'Andriamanitra ianao androany, zay afaka nasitrana an'io aretinao io, afaka mamy problème tokatrano, afaka anovany ramose vadinao zay miara mijery tele aminao izy am'izao fotoana zao. Andriamanitra ne hikasika ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maro amintsika nefa riavana ny lasa amin'ny toerana tsy tokony andehana, manao zavatra tsy tokony atao araka le niresahako teo hoe mandeha mitady sodrano amina mpimasy. Ao ny sasany mandeha mitady ody fitia amin'ny devoly. Devoly zao tsy manana fitiavana adalainy fogna anao fitahany. Devoly tsy afaka mitsodrano satria izy efa voaozony. Zay na tonga ny Petera ndray andro melony anasitrana ny lehilahy anankiray malemy, de ozy hoe zay ananako no omeko anao. Na tsika malagasy ara mahay an'izay voambolagna zay, ny valala hono ko tsy antagnana tsy atolo jafy. Zany hoe enao tsy afaka nome zavatra olona, zavatra tsy anagnanao, fa zay anagnanao ihany nomenao. Ka devoly tsy manam-pitiava, devoly tsisy fitahina, tsy afaka mitsodrano, fa efa voaozo. Itahinao ny Andriamanitra. Ao mo ny sasany resy lahatra mihitsy ary milaza fa Andriamanitra ny ambadiky ny tsy fahombiazan'ny fiainany. Tsy Andriamanitra zany ny ambadiky ny tsy fahombiazan'ny fiainanao. Andriamanitra tsy mahay magnano raha tsy manjary, raha tsara fogna aminazy. Fantaro tsara riavagna na ny fiangonana tokony vavahana, mba jere fa za de varigna fotsiny, ry mahafinaritra na zao tiako atao. Mila dinina tsara izy regny. Aza lalovina ny fiainanao fandana manaiky zay tarian'ny tompo anao. Mianara amin'ny Elipa aminany. Elipa aminany riavagna de ny ran'Andriamanitra ho any anilan'ny rendrano Kerita. Zany hoe nisy baiko avy tamin'Andriamanitra nagnasa ananjy. Miala aketo anao Eli, mandehana amin'ny toerana karan'izao. Jereo teto fa ny goaika ny lasa fagagana ho an'ny Elisy. Anao nge rehefa manaiky raha volagnin'Andriamanitra, nendray na de raha tsisy dikan'io lasa fitahina ho anao na olona tsy ampoizinao lasa magnome zavatra anao, satria tsy izy no nisafidy toerana, fa nanaiky zay nitondran'Andriamanitra azy. Andriamanitra riavagna no nagnamboatra anao, fantany toerana mety aminao, ary any am'izay hitariana anao no misy an'io zavatra andrasanao io. Raha mba fantanao tsara fa ny goaika tsy magnome sakafo ny zanany, na zanany ary tsy omeny haniny, zay ny goaika. Nefa teto de nahagaga fa ny ran'Andriamanitra nitondra mofo sy hena andeha ho agny amin'ny Eli. Rehefa zavatra tendren'Andriamanitra ho anao tsisy mahazo zany, tsisy masakany. Zay no ilagna antsika mila magnatona ny Andriamanitra rehefa. Nizaniza igafy anao, nizaniza isabote, nizaniza ibloqué anao amin'ny toeram-piasana, rehefa manaiky ny fitarian'Andriamanitra anao, za milaza aminao fa tsisy zavatra afaka manaka. Raha ny sitrapony ty goaika ty zao de nateliny le hena, nateliny le mofo. Saingy tsy afaka nanao an'izany satria nisy olona nankato ny fitarian'Andriamanitra, tsy izy fa Eli, destiné ho an'ny Eli igny, na ny goaika raha tsy nakitika azy. Tia tegna ny goaika, ary ny fihinan'izy regny de hena, nefa jereo fa natery ny somatsara tagny amin'ny Eli ny hena satria nanaiky ny tenin'Andriamanitra Eli mpaminany. Rehefa Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao, de zavatra tsy mampin'olona no ataony, ary any amin'ny toerana tsy mahazatra no anehoany an'izany. Eto za mampanompon'Andriamanitra anahy de mba maminany amin'ny fiainanao androany, fa reo zavatra zay mbola tsy egny an-tagnanao, zavatra egny an-tagnan'olona na egny an-tagnan'ny fahavalo, didiko mba omenanao am'izay. Reo zavatra rehetra mba handrasanao, tongava amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vakio tsara ny tantarany Eli fa ny ran'Andriamanitra levagna ty Eli ty ho an'ny Zarefata.
niala tao amin'io toeragna nilandrendra kerita io izy de mandiana ndraiky ianao izy Andriamanitra makany Zarefata. Io Zarefata io de tanàgnana gentilisa fa tsy tanàgnana jiosy. En plus mpitondra tegna le madama, olona tsy tia fivavahana, olona tsy manompo an'Andriamanitra akory. Nefa de io nataon'Andriamanitra fitaovagna nagnome sakafo an'i Elia satria nankatoa tenin'Andriamanitra Elia. Ny olona mpankatoa tenin'Andriamanitra tsy maintsy mahita fahagagana. Tadidio zany. Ianao tsy tonga ho azy teto ambony tany fa Andriamanitra ny nametraka anao eto. Ny minitra ianao mankatoa zay lazainy, ny minitra ianao manaiky anompo anazy, misy fahagagana foana ataon'Andriamanitra mitranga amin'ny fiainanao. Miangavy anao mba ino fa afaka manao fahagagana amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Raha vakinao amin'ny bokin'ny Luka 5 teo de niangavy an'i Petera Jesosy mba hampiasa ny sambony hitoriana filazantsara. Rehefa tapitra ny fitoriana de natsikaritra Jesosy fa vida ny lakana ary tsy nisy ninino. De hoy Jesosy hoe arotsay amin'ny lalindalina ny aratinao. Zany hoe afaka miasa Andriamanitra na de tsy mino azy ianao miaino na io. Afaka miasa aminao Andriamanitra na tsy mino azy ianao. Azony atao ny mampitombo zao ampelatananao. Ary eto sady mivavaka ho anao zay marary manaraka n'ity fandarana ity. Jesosy ane anasitrana an'io aretinao io. Hoy aminao hoe sitrana amin'io aretinao io ianao. Tahiny tompo ianao. Betsaka riavagna ny olona manao zavatra nefa tsy mahita vokatra. Nindry Petera teto de manasa rato tsisy trondro. Miantso afo amin'ny anaran'i Jesosy. Andoro an'izay fanahy zay tsy hoe aminao. Zay fanahy tsy fisina aoka hiala aminao. Fanahy fakivina aoka hiala amin'ny tokantrano zay misy ianao io. Tonga ny fotoana mba handresenao. Jereo fa Jesosy mihitsy no nanatona amin'ny Petera teto. Nahiratra ny mason'ny Petera hoe ity lehilahy miteny amiko tia tsy olona normal fa zay lazainy ity tsy maintsy tanteraka. Aoka mba ahiratra koa ny masonao androany fa io lehilahy miresaka aminao io tsy normal fa olona ampiasain'Andriamanitra extra ordinaire. Misy osotra atao anatiko ato. Misy fahasoavan'Andriamanitra afaka mandroaka devoly, afaka manasitrana marary. Ka aoka ianao mba handray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka Petera ny teny hoe niaratoko izy. Efa hatramin'ny alina zay nandrotsaka ny ty aratoko ty. Jesosy ny teny hoe niaratonareo. Ary raha manana baiboly amin'ny teny frantsay ianao de hitanao mazava zany hoe anomeanao zavatra betsaka zany Andriamanitra. Anomeanao zavatra mihoatra Andriamanitra. Jereo fa ny baiko mpanarato Jesosy. Jesosy tsy mahay magnarato, ny baiko mpanarato. Tahiny tompo ianao. Mety efa nisy zavatra marobe niaignanao. Mety efa niaigna tagnatina olagna ianao fa androany Andriamanitra aneo fahagagana aminao. Mba minoa ianao an'izao vavaka ataontsika zao fa misy hery zao riavana. Zao fotoana ienonao fampianarana zao misy hery manafaka. Hitan'i Jesosy io adinao io. Hitan'i Jesosy ianao mitomagny mangina io. Hitan'i Jesosy ianao agnatina trosa agnatina tsy fisina io. Aoka mba andresy ianao ary hitan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary vakio tsara amin'ny baiboly fa raha meno an'ity tany ity Andriamanitra tsy nitady vehivavy akory izy. Fa tamin'ny alalana lehilahy no nentin'Andriamanitra namenoana ny tany. Tsy izy fa i Adama. Tsisy viavy zany ngenamboarina fa i Adama rery. Ary jereo fa i Eva de avy tamin'ny alalany Adama no navoaka. Raha meno ny tany Andriamanitra tamin'ny alalana lehilahy. De jereo fa tegna tianao demonstration mihitsy Andriamanitra. Tianao fagagana zany Andriamanitra ampiaiky an'izao tontolo zao hoe na zavatra tsy inonareo azoko atao maneho an'izany. Mety misy zavatra tsy inonao mihitsy. Na za mitory zao ra mety moenao agny ambadimbady tegna pare ndraiky zalahy reto mahay mikoragna zao fa zao mba miangavy anao za inoy fa afaka manafaka anao Andriamanitra, afaka manova ny fiainanao Andriamanitra. Tamin'ny alalana Adama, de Adama niteraka ny Eva. Lehilahy nataon'Andriamanitra namenonga an'izao tontolo zao. Zavatra tsy possible zao io fa ain'Andriamanitra. Adama niteraka ny Eva. Jerevo koa Marie fa niteraka ny Jesosy na de tsy niray tamin'olona azy. Efa l'âge de 100 ans Sara fa mbola niteraka satria teo Andriamanitra. Tsy nety tonga tany amin'ny Lazarosy mihitsy Jesosy raha tsy efa maty efa trandro tao ampasany izy. Satria izy de tia miasa agnatina zavatra sarotra.
ninona fahasarotana amin'ny fiainanao, Andriamanitra afaka miasa amin'ny zavatra sarotra. Nakakamboty raisireny koa Andriamanitra, tsy izy fa Estera, zay lasa vadina mpanjaka. Tsy irery anao fa mikarakara anao Andriamanitra. Mety mialanao amin'ny olona rehetra, fa Andriamanitra tompoko androany anatona anao. Tsy mahay miteny Mosesy, Begaye, fa niran'Andriamanitra niresaka tany amin'ny Farao mba hanafaka ny zanak'Israely. Ka tsy matahotra problème riavagna ny Andriamanitsika tady teo zany. I Davida, zay tsy nisy ny raha nefa nantson'Andriamanitra ho mpanjaka. Zany hoe tsy mijery zay zavatra nananao na tsy anananao Andriamanitra, fa mila mahita anao vonona noho ny sitrapony, zay no andrasan'ny tompo aminao. Io riavagna nandresen'i Davida ny Goliath. Finoana. Ny olona ny teny hoe maty Lazarosy, fa Jesosy ny teny hoe matory izy. Enao mety miteny hoe resy, fa Andriamanitra mahita ny fisandratanao. Miteza enao androany mba indro lasana bavy. Fa ny ran'Andriamanitra hitory an'izany filazantsara zany, fa mbola fotoana zao afaka novan'Andriamanitra ny fiainanao. Voelikilika atao amin'ny ankonany Josefa, fa Andriamanitra nanandratra azy tao anatina firenena lehibe, premier puissance mondiale tamin'ny fotoanandro tao Egypte. Tsy vitany Josefa ny contrôle ny Levi sy Robena, fa vitany kosa ny feany Egypte. Ao anatina zavatra sarotra riavagna no nandratan'Andriamanitra ny zanany. Raha amin'ny zavatra mora moa matetika dia tsy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Jereo fa tsy nitady lalagna moramora zany Andriamanitra raha nitonona ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egypte, fa nisafidy lalagna mankany amin'ny ranomasina mena izy mba ankalazana mandrakizay. Ka ndraindray anao mety kivy, mety ketraka, fa nisafidy mihitsy Andriamanitra nitondra anao amin'ny sehatra io mba iaonanao amin'izao filazantsara toriko androany zao. Teo riavagna ny nalalan'ny olona rehetra fa misy Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny ranomasina mena. Talohan'io mety nisy fagagana nataon'i Mosesy tao Egypta, fa tsy nampiova olona, fa ny minitra noentin'Andriamanitra tany amin'ny lalana nisy ranomasina mena izy ireo fantatr' zao tontolo zao, ary mbola tany saina mandrak'androany. Fantatsika tsara nefa fa ny rano no fahavalon'ny afo. Tsika rehetra miara-mahay an'izany, rehefa mono afo, rano no alaina. Nefa raha anao démonstration tamin'ny mpaminan'ny bala Elindra iandro, nisy karazana fifaninanana, iantso afo. Dia tambony rano no nampirehetiny ny afo. Tamin'ny andro ny Eli mpaminany mety gagy ianao hoe tamin'iny tsisy rano nefa rano no nampiasainy. Jereo tsara zany fa fahavalon'ny afo rano, fa rano mihitsy no nataony teo mba hanehoany tamin'izao tontolo zao fa velona le Andriamanitra zay ivavahana. Ka za milaza aminao fa velona i Jesosy ravana. Teto efa nisy an'izany olona malemy ambony fandriana, manaraka fandarana salam'izao izy natsangany Jesosy. Manaraka fandarana salam'izao izy nisitrany Jesosy. Mbola agny zany olo zany ary mbola velona. Tsy vitsy koa nareo miantso tamin'ny alalan'ny fiainona toroteny salam'izao dia lasa nitahin'Andriamanitra ny fiainana. Lasa sitrana tamin'ny aretina, lasa nilamina ny tokantrano. Anjaranao koa androany, raiso ny anjara fitahinao, raiso ny anjara fahasoavanao. Mbola tsy tara, mbola afaka manova ny fiainanao Andriamanitra. I Joba riavagna ndray andro misy lehilahy anankiray tao anaty baiboly tao tsy na hoe Joba, na dia tao anatin'ny ady sarotra mbola niteny foana hoe fantatro izy Joba fa velona ny mpanavotra. Rehefa ao anaty ady sarotra tsika dia avy Satana agnala ny finoantsika sy ny fiadana agnamam-potsika. Tsarovy anefa fa ny zavatra sarotra rehetra dia miantso an'Andriamanitra mba ho eo aminao. Ninona zavatra sarotra aminao io, ireny mihitsy no miinteresen'Andriamanitra tonga anao tonga eo. Fantatry Joba tsara ny secret. Mba hainao ny secret ny panneau surf. Anao raha mijery an'iregny panneau surf regny, sahala aminao mahambo zao, ao zao misy panneau surf. Ny secret ny panneau surf dia tsy inona fa mitady vague. Il cherche de grandes vagues. Arakaraky ny angezan'ny onja ny démonstration ataony. Ary ny vavaky ny surfeur dia hoe andefaso onja angezabe za. Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo dia milaza fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Ka tous les grands problèmes veulent un grand miracle. Tous les grands problèmes appellent des grands miracles. Ny olana ngeza rehetra dia miantso fahagagana ngeza be. Ny qualité ny problème anao, ny qualité ny vahaolana iseho ao amin'ny fiainanao. Ka ny olona mandalo zavatra sarotra revagna tsy maintsy ho tantaraina foana ny fiainany
satria anandratra azy Andriamanitra. Io zavatra sarotra lovanao io ho lasa tantara io atsoatsy. Sadraka, Mesaka, Abednego ka tsy tao anaty piscine no nampalaza anazy fa tao anaty laforme rehetrafo. Ka io zavatra mahazo anao io azakivy. Zany no antom-pisika eto androany ampahery anao. Mesazy avy amin'Andriamanitra zany ampitrangana anao indray. Ka atoroko anao eto fa ny Goliata zay nampatahotra ny Saoly ihany, iny Goliata iny no nampatahotra ny Davida. Fa i Saoly tsy nahita fa tsy nialebiazany Goliata, fa Davida nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ok, anao androany tsy ahita ny fahalebiazany probleminao io, fa ndana mba mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra zay vavatsika, fahalebiazan'i Jesosy, lehibe io Jesosy Kristy tsika io. Ka mingavy anao za apetrao amin'ny fonao salamizao ny tananao fa ivavaka ao anao za androany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy no antsoko ny afo ny fagagana. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy no antsoko fanasitranana, vahaolana, famatsina avy amin'Andriamanitra. Oka ho kasin'Andriamanitra ny fiainanao ka ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Mivany olana rehetra, misinda reo karazana olana maro samihafa. Miantso an'ny fitahin'Andriamanitra sy ny herin'ny fanamasina hikasika anao, anova ny fiainanao. Ho tahin'ny tompo manokana ianao ary hijoro vavolombelona ny amin'ny herin'Andriamanitra zay manomboka miampita ny anatinao amin'izao fotoana izao, mikasika anao ny amin'ny tokantrano misy anao any. Ho tahin'ny tompo manokana ianao hitombo fahasoavana sy hery, hitombo fahitam-po sy fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ry avagna ny fotoana ka magnentana anao Rapitsolahady tonga hava amziona ambolo madinika avy afaran'ny coopérative Trans Express io misy fidirana anankiefatra ho zateo zay afahanao mba misafidy hoe fotoana manahoana no mety aminao. De rehefa ny après-midi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro manasa tompoko tonga hava fa mbola tsy tapitra ny andro ny fagagana. Tegnako pasteur David dia afaka ifaneraserana amin'ny alalan'ny numéro téléphone 034 43 858 15. Artiku manamarika anao fa manana vahiny goavana betsika ny latsinainy sy ny talata hariva. Bishop Patrick Andrenarivo lehibe mpanorona ny fiangonana Evangelique Saine ho avy amangy atsika tijona io lelan'Andriamanitra io latsinainy sy talata ho avy zao manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.